anao, tsy aro anao. Fandarana eto amin'ny radio Antsiva 97.6 miaraka amin'ny Nieza. Tokilasy topoko vavy ampitiavana hatrany no iarahako aminareo amin'ity fandarana tsiaro anao ity. Androany dia mpanakanto hafa indray no entiko eto aminareo. Mpanakanto tanora dia tanora ny lehilahy alohan'ny afantaranareo azy dia ndaolotsika ianoko avy hatrany itony kalony bolabolanteny. Bolabola teny firy no niofy izao soratra, kararaka namonto no aparatoky ny manapofinaina. Bolabola tany firy no niofy izao soratra, indray nampitsiry ampomy manatena tsy resy foresina. Bolabolanteny. Bolabola teny firy no niofy izao soratra, kararaka namonto ny aparatoky ny manapofinaina. Bolabola teny firy no niofy izao soratra, indray nampitsiry ampony manatena tsy resy foresina. Bolabolanteny firy no niofy izao soratra, nanala amoamo nampitsikanao fiainam-baovao. Etoko ovaky ranondoha ny tsy ambara rofo nosy ny anjorin'ny teny, ka isidiny enoeny tsy miambatra milaza fa ny bolabola teny fanondran'izy ireny hosoloka fitaiza, fa kanto ny tontolony ny soratra ny sorany tsiry. Izay ny asony izay afantarana azy fa ndao no fantaritsika iza marina moa itsiry. Raha tovonarivo Tsirosoa no anarany ary mitondra ny solona anarana hoe Tsiry eto amin'ny asa soratra. Mpitovo ny lehilahy, ny fianarana nataony dia mikasika ny tao-trano sy ny asa vaventy BTP ary miasa amin'izany izao. Izay aloha ny mombamomba azy amin'ny akapobeany dia hotohizantsika ihany oviana izy nanomboka nanoratra, fa ndaolotsika ianoka tononkalo anankiray indray izay nosoratany Tsiry. Mitia. Rehefa ianao ny mamoka indro fa voafonja tanaty kalokalony, iriko indrindra ianao tsy hanonona ny anarany, fa ao no hanorony ny zava-misy marina izay sarotra afantarana, izany hoe mity. Tsiry. Ya, sarotra afantarana tokoa izany hoe mity izany. Ndao tohizantsika ny fahafantarana bebe kokoa momba ny Tsiry. Oviana izy nanomboka nanoratra, teraka tao anatin'ny fankafizana asa soratra namana mpanoratra iray tamin'ny febroary 2024 no nahasoratra ny asa sorany voalohany. Anisan'izany ireo tononkalo mitondra ny lohateny hoe Gasikara mitomany Ikalasoa, ary nanomboka teo dia nankalalina tao aminy ny asa soratra. Efa taona izay no tena nandratany, ary atreto aloha dia ny tononkalo no tena nosoratany. Mbola tsy namoaka boky fa efa nisy ny hetsika niarahana tamin'ireo mpanoratra namana tahaka ny Zarafanahy 2022 tao amin'ny CGM. Tsara fantatra hony fa akoatra ny fanoratana dia nisan'ny tena ankafiziny ihany koa ny tontolon'ny saripika, ny fialamboly tena ankafiziny
dia mitsangatsangana indrindra amin'ny toerana natoraly voaharo ireny. Tsiry Arena Unique io no adresiny ao amin'ny Facebook ho an'izay maniry iserasera aminy. Averiko indray Tsiry Arena Unique izay no afahantsika zany miserasera amin'ny Tsiry ao amin'ny Facebook. Dia hitanareo koa moa zany ny tonokalony sy ny izay zavatra rehetra tiany zaraina ao anatin'ity sehatra anankiray fampahafantarana mpinamana be dia be ity dia natsiny hoe Facebook zany efa andaontsika aloha hianoka tonokalo indray izay nosoratany Tsiry. Gasikara mitomany. Ny Gasikara malala mitaraina mitoloko. Reraky ity fahantrana versata sy voaloto. Politika distoerana no nanjary tompo-toerana. Fitiavatena tafahoatra no naroso ty vahoaka. Gasikara mitomany. Ontsa fiandranomaso no fambara manambara fa mafy loatra ty ankaso. Ory raiko eo ambony mamelany elokay mba tolory fanafody mba vonjeo ny taninay. Tsiry. Ny poety dia manana ingam-panahy marobe mihitsiny ary matetika moa zany dia tsy maintsy miresaka fitiavana ireny poeta ireny. Hitako maro zany tamin'ireo tononkalo izay netiko teto amin'ity fandarana ity. Rehefa poety dia tsy maintsy mivety fitiavana foana fa alohan'ny hivetesantsika fitiavana izay arahana amin'ity mpanakantontsika androany ity izay tsy izy zany fa Tsiry dia ndao fantaritsika ihany koa hoe ahoana izany mpanakantontsika zany rehefa hiresaka momba ny poeta. Fa tsy fantatrao ny tombany na zay mety mombamombany. Tsy ho tsapanao ny fatrany sy izay rehetra mety ho tanjany. Eny ho sary maizina aminao fa ny endriny mangina nefa tao misary ihany misy terim-pifaliana. Nevison Tadio. Fa nibitsiky ny fony na dia teny iray aza dia fa ampy anehoany izay rehetra tsy voalaza. Ka ho fantatrao tokoa ilay hoe tsy ambara roa asambarany rehetra no kobon'ny poeta. Tsiry. Toizantsika trany ny fivetesana tononkalo anisan'ny tononkalo izay resantsika teo moa hoe ny mpanakanto ny poeta mpanakanto zany dia matetika hoy izahay to dia tsy maintsy mivoy fitiavana foana ary zareo ary zay moa zany olony fo azy sy olony ingam-panahy azy. Ndao aritsika eny tononkalo mpitiavana anankiray izay nosoratany Tsiry. Zovy moa ianao. Zovy moa ianao. Zovy moa ianao no misangy mamangy ny amboroako anaty nofinofiko. Zovy moa ianao no mandranitra etsi-po midongo atompon-daka anivo ny fitiavako. Zovy moa ianao no misoko te halala ny misterim-piainako fonosy ny fitiavako amparahatiko any. Zovy waka zovy reny anarana sa ovako varavarana. Tsiry. Araky ny efa fantatsika dia tanora tokoa ny lehilahy ary efa manana ataontsika hoe fahaizana manoratra ao anatin'izany fahatanorana izany ary zava-dehibe zany satria matetika ny mpanoratra dia efa saika olana azo taona raha hoe ataontsika ohatra ho an'ny mpanoratra taloha zany fa ny mpanoratra antsika amin'izao fotoana zany dia tena tsapa mihitsy hoe anatin'ny fahatanorana zareo dia efa manakolazaina tokoa amin'ny asa soratra. Ndao ho vetesintsika indrindra ny tononkalo izay mifanaraka tsara amin'izay mitondra lohateny hoe ny andro ny fahatanorana. Ny andro ny fahatanorana mandalo miserana ihany mitoetra maharitra koa ka tsara kendrena ho soa.
ny andro fahatanorana manitona miazona koa ka nianatra azo ombiny tandremo ireny. Ny andro fahatanorana fotoana isampanana koa isambarana sy itosiana rehefa ho tojo ny tiana. Fa ny andro fahatanorana no ho andro ny fiainana fara ka mbarako anao soma tsara mahaiza manohy ny tantara. Tsiry. Dia ireny poeta ireny koa hoy ny mpandinika dia afaka miresaka toe-javatra be dia be ao anatin'ny tonkalony. Dia izay indrindra no amafisin'ity tonkalo ity mitondra ny lohateny hoe sary volana. Io volana io raha manjoy ny any salany aty mba hiangaviako indrindra mba hampita hafatra. Dinio mpanjindra mety dia fihino izay tenin'ny valio aritsika io angolangola kely ampifanjoy antsika. Fa raha sanatria tsy hita miseho be marenina tsy ho laitranao tenenina dia ivilio ipitsio fefareniko ny tory ny ao anatiny ao. Mody kisarisary sisa navelany io antsika mieloelo io miseho manjompika mitendry ty valiany antsasakalimbe. Dia eo ianao fa ho voangolangolany ty tarapahazavany kanefa io volana io tsy afaka mifo tsy afaka mpita ilay vetsovetsontsika antany lavitra any. Tsiry. Araka ny voalazan'ny tsiry anatin'ny fampahafantarana azy dia anisan'ny tononkalo fantatr'olona tokoa ilay tononkalo mitondra lohateny ikalasoa ka dia ndao vetezitsika avy hatrano anareo ary izany ikalasoa. Elany andrasa na elany arina ka tojo tokoa tojo ny tiana dia faly ny saina raha vao mifo tiako dia tiako isoa. Isoa no anarany ho ainy tantarany kanto someva ary tena faneva. Ny bika fitafy hatramin'ny fanahy tambatra kanto natokana ho ahy. Manjaka manja an'izany na tonga isento sy amafatomany. Sambatry lita fa tena nahita le fotsipikaina tsy misy tonika. Hoentiko amarana izany tantarany manasa anareo mba hiaino ny farany. Fa rehefa izy izay no milanto fitily mahaiza mandeha mahaiza mamily. Tsiry. Dia toizantsika hatrany ny fiantsana tononkalo ny mpanakantsika androany dia tsiry ary fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Ratovinarivo Tsirosoa. Izay moa zany ny tena anarany. Raha ohatra nareo izao vao manokatra ny radio anareo dia ao anatin'ny fandarana tsiaro anao ianao amin'izao fotoana izao. Tsiaro anao izay misy ny antsatononkalo izay arahanareo amin'ny poetanareo ny Eja. Ndao ary atsatsika avy hatrany ity tononkalo ity mitondra ny lohateny hoe ondro mafiloha. Ka ny fiainany fa toeram-pilalaovan'ny valany Satana. Dia indreo mirehare mandrehatra filany tsy laitra orarana fa tahotra fefy. Ny ambodi mierona ny any komba namany. Indreo mingerongerona mitady izay ho arapany. Raha eo rehefa ianao no miasa mikasika ny fony inoko tsy ankisala fa tsy maintsy hiova fo ilay ondro mafiloha. Tsiry. Dia iny tononkalo iny izay mitondra vavaka no entintsika amaranana ity fandaharana ity. Nafinaritra dia nafinaritra tokoa ny fanarahanareo anay ary misaotra indrindra amin'ireo fankasitrahana sy mail be dia be rehefa nareo anay izay fitiavanareo indrindra ity fandaharana izay ataonay eto amin'ny radio Antsiva izao.
Noely Andrenantenaina no teo amin'ny lafiny teknika, ny eja kosa no nanolotra ho anao ny fandaharana. Manome fotoana anao ary izahay amin'ny alahady toy izao indray. Mandra-piono tsy aro anao, tsy aro anao. Fandaharana eto amin'ny radio Antsiva 97.6 miaraka amin'ny Nieja.